fiainako tany lavitrany tany anefitrany inona no ny andry ahitany foana tô tsy nisy ny hafaliana narety feo navariana zaza ny tomany zaza ny tomany zany no nanaitra iange ka nijanonao ny erikerika sangany anao nitoditodika aiza are zany zaza kely zany tona velany reniny ny tomany ny renandratsika zao dia irany dama mahaleo zazasary kapoa eo amin'ny deuxième case dia alora tonga dia tomboka ny fampidirana manomboka eo amin'ny G majeur ok ohatran'izay fitendrena azy zany eto amin'ity troisième case deuxième corde tia misy pull off ok dia rehefa aveo makany amin'ny B mineur eto amin'ny deuxième case ok tsy tendrena ty ambany ty corde voalohany ty fa corde faharoa ihany dia aveo D6 ny anaran'le accord ty raha tsy diso ok zany dia fa misokatra le deuxième corde dia A ihany zany no ty A ty eto amin'ny troisième corde deuxième case iny ihany titsindrina ok zay ok dia miverina makany amin'ny G majeur dia reveo misy an'ity mélodie ty iny ohatrany hoe makany amin'ny C ok eto amin'ny deuxième corde eto tsika première case dia reveo troisième case ok ohatran'izay fitendrena an'le G majeur dia rehefa aveo C majeur ok ty troisième case tia za troisième case première corde ok dia reveo B mineur dia reveo D majeur ok tendrena dia sorona le première corde dia reveo miverina zay dia eto misy mélodie zay ohatran'izao fany iny G majeur zao ty ok eto amin'ny troisième case dia reveo makany amin'ny cinquième case ianao ok A mineur ty raha tokony ho izy fa zany corde roa ihany tendrena dia reveo makatao amin'ny septième case ok G majeur bazina B moa zany ty raha tokony izy ok ok dia tendrena indroa ty dia reveo miverina makatao amin'ny cinquième case dia reveo makany amin'ny troisième case dia miverina makatao amin'ny septième case ok ohatran'izany zay dia rehefa aveo C majeur dia ohatran'izao mifany ok iny dia reveo atao amin'ny farany ambony indrindra dia sokafana dia makatao amin'ny deuxième corde izy dia sokafana ndray koa zay ok dia reveo G majeur ok zay dia reveo B mineur ok dia A mineur ok
B mineur eto amin'ny deuxième case dia aveo misokatra A mineur dia D majeur miaraka amina base na F dièse ty zao le F dièse eto amin'ity deuxième case amin'ny sixième corde ty mety koa raha sokafanao ty deuxième corde ty zany G majeur dia afaka asina C miaraka amina base na G dia G zany zay dia manomboka amin'izay ny toniny dia ny toniny mitovy amin'ny fampidirana ihany ny accord ampiasainy zareo fa atao tendrena arpeggio fotsiny amin'izareo aveo G majeur raha niaraka B mineur dia aveo D majeur ny rio ho tao G fa ny fitendriny zareo azy ohatran'izany indray le C majeur reo aveo Sini afalia B mineur ku dia eto tany lavitra G majeur tany lavitra E mineur dia aveo C majeur tany lavitrany dia aveo G majeur dia rehefa mamarina ny toniny B mineur eto amin'ny deuxième case inona no ny andry ahy D majeur tany D majeur G majeur azafady dia reveo miverina indray iny ao amin'ny toniny faharoa dia reveo makany amin'ny fiverenana manomboka eto amin'ny D majeur zareo moa ohatran'izay le izy ohatran'izay re izy raha mihainao an'le hira ianao somary sarotra le izy raha sady mihira no mitendry an'izay dia reveo ny janonao A mineur dia reveo C majeur ny erikerika ka ny janonao C majeur ny erikerika G majeur dia miverina indray zay sangane anao nitoditodika dia A mineur C majeur G dia miova amin'izay ny accord rehefa aveo B mineur aizare dia reveo A mineur zare dia rehefa tapitra ny A mineur makany amin'ny C majeur zazakely zany G majeur dia miverina indrainy navelany reniny A mineur C majeur ny tomany G majeur dia rehefa tapitra izay makany amin'ny tetezana izy mitovy amin'ny intro ny tetezana dia reveo makany amin'ny toniny sy ny fiverenana faharoa dia rehefa mamarana an'le fiverenana izy dia ohatran'izay G majeur dia rehefa aveo C miaraka amina base na G zany C miaraka amina base na G manomboana dia rehefa aveo zay G majeur zay dia zay le hira ray manontolo raha mihaino tsara ny hira iny nareo misy eo amin'ny toniny sy ny fiverenany miaraka mihira amin'ny dama i fafa eny areo aloha fa dia mahazo to